Andriamatoa filoham-pirenena Nirina Andry Rajoelina, Andriamatoa Premier Ministre, ianareo vahoaka malagasy manerana ny nosy sy manerana an'izao tontolo izao. Aleko any amin'ny teny mikasika an'izao raha mikasika ny resaka sahotaka eto amin'ny firenena izao. Ny antony dia tsotra fotsiny, misy kriminel manao lasasy eto amin'ny firenena, manao lasasy olona tsy tia kolokolo. Voalohany indrindra, Andriamatoa Ministra ny folo alindahy, Andriamatoa Ravatomanga, za tsy ataon'olona kriminel ankety, za tsy mahay tsy miaro ny aiko. Tsy mbola nisy teto amin'izao tontolo izao manamboninahitra ambony atao ankety, ale voara fa olona kriminel atao hoe Andry be maso, Andry be maso, manipule ny mamparay informatika anaty salle d'enquête, manao montage. Mbola lava ny resaka, asesiko atomboko amin'izay resaka zay. Faharoa, Monsieur le Président, asa afaka micomprendre ianao fa ny olona manodidina anao, y compris nga Ravatomanga, y compris nga général de corps d'armée Saively Lalamonja Delphin, ministre ny folo alindahy, dia ao anatiny kolikoly. Engany Andriamatoa filohan'ny Repoblika, Andriamatoa Premier Ministre, tsy aro azy ireo ianareo. Voalohany indrindra, tamin'ny il y a 3 mois, ary azonareo antanina tsara ny DG ny hôpital miaramila, tsinitsina tsisy resaka tsisy nina voandro tany amin'ny Brown ny fitalehavana, dia nitenena hoe alana tao DTA satria mamilava. Teo dia gagadolo ny rehetrarehetra, ary zany afaka apitso dia napiditra fanamina niakatra teny amin'ny présidence. Andriamatoa Ministre ny folo alindahy, tsy fantatrao fa za dia nandefa élément de réponse, élément de langage tany amin'ny filoham-pirenena sy tany amin'ny Premier Ministre, satria hoe mamilava. Fa ny antony, Monsieur le Président, dia zao, misy kolikoly avolenta tratrako tao amin'ny hôpitaly, nanomboka na nommé directeur technique adjoint septembre 2023, niakatra be ny resetin'ny hôpitaly, betsaka ny osoka tratrako tao, betsaka ireo tapatapatenda verivery tombotsoan'ny osoka, dia nanomboka nivoaka ny feo milalana tato DTA fa manelingelina. Faharoa, ny fitalehavana général teo aloha, général Rakoto Famezatsoa sy ny neveu colonel Finiavana Andrenasolo, dia mbola manana dossier à régler amina miliara. Ohatra rainy zany, Andriamatoa filoha, Andriamatoa Premier Ministre, zay ianao ny patron ny administration, misy dossier ny contribution any, misy 400 millions d'ariary tsy hita. Io vola io tsy hita, vola nangonina tamin'ny cotisation amin'ny mpiasa tao taloha, mpiasa nandeha retraite, CRCM, tsisy nahazo retraite, mbola mitorany fitsarana. Amin'izao fotoan'izao mbola misy vola tsy hita rehefa miteny ny tany amin'ny contribution tao faravohatra azon'ireo porofony, chef de centre, dia niteny chef de centre hoe maninona Monsieur le DG, mon général, Monsieur le DDA, colonel, maninona raha tsona ny DG taloha réglé an'io fa tsy voaréglena eto fa raha tsy zany areo miakatra any amin'ny DG. Manaraka zany, tsy haiko raha tonga tany aminao feo Andriamatoa filohan'ny République, Andriamatoa Premier Ministre, fa nisy faty hita dia vahan'ny hôpitaly teo, faton'olona talohan'ny farany taona, mamo dia maty. Dia nanao ny asako amin'ny mahataliana azy, ary nanao fitsiriany sy contrôle tampotampoka ireo mpivarotra manoloana ny hôpitaly, izay nisy ny tema misy mivarotra toka sorongony, tratraka sy ny élément de garde. Nataony ny fepetra-ndraisina, ny fepetra rehetra, nakatona ny tsena, ny toka natao saisie ao amin'ny commandaza fianaka, chef sécurité ny hôpitaly. Zany reny nahazo vava tamin'ny vehivavy sy le angadana zay mivarotra toka eo hoe zay ray mialetona zay ny UDTA io, tsy raharanay zay projet présidentiel any, tsy raharanay zay fivani any. Marina moa fio madame Nathalie io, dia efa niteneny fimbe dehibe tany amin'ny ministre tamin'ny taratasy soratako tany aminao mon général hoe io vehivavy io dia sipana général Jaotina Fierna comme zay desina karany. Ary io vehivavy io dia vadina polisy efa maty zay, ary nahafatiny reniko dia nampandolion'ny polisy io, tsy mahay an'izany. Ary Andriamatoa général tale général ny hôpitaly dia efa niteneniko nangano anao tao amin'ny Brown, sokafanareo indray ny takiperiko mon général. Manaraka zany, Andriamatoa Ministre ny folo alindahy, ny kolikoly ataonao mbola tsy nisy tanatin'ny 80 taona élève officier bevoka, mbola tsy nisy tanatin'ny 80 taona élève officier atao dialyse
teo manaraka ahy mibalady ao anaty hôpitaly miaramila ao ny concours élève officier médecin ny zanakao dia miforce anao ary rehefa nalefa tao amin'iny iny le zanako alefako hany dia mbola miampiresaka hoe manao enina be raha izy ireny atao afaka fa mila atao afaka le ray satria mazao tsy maintsy nataona afaka manaraka zany ny concours élève officier direct tamin'ny farany teo mandraingai moa monsieur le ministre misy délibération nataonao fa niaraka tamin'ny fopy sy ny bianco tsy nisy monsieur le président manaraka zany ao amin'ny resaka communication ministère ny folo alindahy haiko tsara ny madame Griffine haiko ny relation intime anao sy madame Griffine fa efa menimenina ny eo amin'ny ministère madame Griffine zany tsy anatin'ny dircom fa sakaiza masain'ny ministre mahazo garde-corps mahazo fiara mahazo indemnité spéciale zany ny ainana andavanandro manaraka zany ny hôpitaly miaramila moa monsieur le président eo mba fiain'ny ministère amin'ny folo alindahy amina milliard maro ny miodinao ny voky voalohany eo dia ny SG GPCA sy ny ministre ny SG zay nitonona ary be dia be mananako provy zany nitonona nakany ministre hoe za mamilava fa ny tena marina dia zao ny SG dia PS9 promotion DG teo aloha ihany mbola misy généraly anankiray koa ny misalama ary jereo nareo misy afirany misalama amina milliard dia natao hoe mbola représentant ny hôpitaly miaramila ny misalama ny général retraité raha manantaona Claude Eric dia rehefa nanontany ny DG zay tao hoe fa ahoana mety fe zany hoe efa niresaka tany amin'ny SG tany amin'ny PCA ry zareo dia manaiky izy atao représentant Sinoso any amin'ny salama ny général raha manantaona Claude Eric tsy haiko normal ave zany sa tsy normal dia manaiky izy atao représentant Sinoso any amin'ny salama ny général raha manantaona Claude Eric tsy haiko normal ave zany sa tsy normal manaraka zany miresaka docteur gaga monsieur le président nisy note de service nilatsaka avy any hoe misy docteur zay docteur civil efa malaza tamin'ny kolikoly mpapiditra gadra atao amin'ny hôpitaly mpame convalescence gendarme efa nitoriana commandant du groupement docteur Anil Johnson zay dia efa nakisaka tany amin'ny personnel dia tsy efa misy resaka midina avy any ambany avy any ambony any hoe avereny manao hospitalisation sy mandeha marary mampiditra hôpitaly amin'ny marary zay efa tsy ekeny reo jeune spécialiste tsony andehanany any amin'ny neuro satria maro ny antécédent tao dia niteny azy dia hoe baiko avy any ministre io zay nikasika ny hôpitaly miaramila rehefa miletika ny hôpitaly miaramila monsieur Ravatomanga dia miainga ny polyclinique dilafinao normal ave zay nitarainako tamin'ny présidentiel mandeha ny évacuation sanitaire monsieur le président dia marary ny amin'ny hôpitaly miaramila tsy maintsy mandalo 48 heures any lafy zay vavaka miainga tsy nanaiky ny tenako ary nitaraina tamin'ny Général Ravalomanana Richard dia izy nanontany teny tamiko aloha fa anotaniako président le lendemain dia niteny ianao monsieur le président taminazy hoe teny le docteur azavela influencen'ny Ravatomanga ny asany satria na le marary efa teste hoe ina moa ny ataoko any lafy le aretina reti-po mila évacuena rapide ny andeha la réunion tamin'izay manaraka zany Andriamato Ravatomanga fantatro ne fantatray manamboninahitra maro zay mahafantatra fa ianao dia niantso ny général Saivelo anangana directeur militaire tamin'ireny sahotaka fifidianana fiandrasana présidentielle reny manaraka zany Andriamato Ravatomanga tsy haiko zay complicenao ny zanadrarahako ny jeune capitaine saika matin'ny vindicte populaire teny Ivangy ny rahanareo mandeha mifidy tonga bulletin précoché asa raha mantadidro Facebook tsika rehetrarehetra misy hoe député fetra zany tsy fantatro ny publieran'izay tamin'ny Facebook zany ahitan'le karapan'olo tonga dia niantso lehibe dia niteny lehibe hoe nisy naniraka reny niazakazaka teo Betongolo gaga mahita gendarme be dia be anteny civil vavady midy zany sangisangy maro zany gendarme manao police d'élection zany dia namaly ny colonel iray teny hoe tsy manao police électorale ro ny colonel fa reo le gendarme anafarana avy any amin'ny sisiny ifidy ny ACC ny CNI manaiky an'izany ve nareo manaraka zany miara Vatomanga fantatro monsieur le président fa mandeha chirurgie cardiaque am'izao ny tenako zao mpamoaka an'ireo mpitsabo avy any Paris sy avy any Nantes sy avy eo la Réunion
eo ivato mamombotsena ny vazasy mamoaka ny entana zasy ny élément présidence vavolombeta ny élément présidence niaraka tamiko ny élément de sécurité ngiara vatomanga tonga eo en tenue civile miaraka amin'ny PA mamoaka entana mamoaka colis tsy mandalo douane tonga de mivoaka voangana koa namoaka fanomezana ho an'ny orphelinako teny vato ny scanner de angiara vatomanga eto de manao antsoavo andro victime rehetra ny ngiara vatomanga ny mpandrara rehetrarehetra efa mijoro vahoaka malagasy hitarika anareo hiady amin'ny kolikoly amin'ny lafiny rehetra efa mijoro hitarika anareo fotoana zao isahinareo hijoro hitoroka ary mariaka fa nisy fitoroana nalefa ko any Andriamatora Vatomanga toriko anao manaraka zany Andriamatora Vatomanga fantatro ny relation anao am'ireo mpitsara reo zay tao mba tsy fantatro inona moa ny idirany vady andefa mandroko nyty afera ty fiarovako ny aiko ny antony alako tao garde à vue ary zandary marobe miarana fa ataovy any an-tsainao zany vao namonika ny garde à vue de efa misy miteny hoe mon colonel mitandremina fa makanimakany tsy afa io fa hovonondra Vatomanga ianao inona ny idirany vadiko nyty afera ty fara maninona ny madamako ainao ny dikan'izay le plus dur dans la vie c'est de blesser une bête sauvage monsieur Vatomanga amin'ny officier misy ny atao retour de flamme amin'ny officier misy ny atao le mahefa dans le noir ry vahoaka malagasy re mpiasa mpanjakana rehetra zay manana dossier sy malala reo complice na Vatomanga eo amin'ny sehatra misy anareo na ny finasy io na ny fiarovam-pirenena io na amin'ny gendarmerie io zay te hitaraina fa tsy samy teny fotoana zao mitsangany mitoroa aza matahotra Andriamato premier ministre averiko indray mandeha ianao no patron ny administration ao amin'ny hôpitaly miaramila foana ny angako satria ao any tale normal ave monsieur le premier ministre io resaka UGPM marché public efa milatsaka avany ambony any milatsaka avany ambony any zany avy lanao zandary zany enjanabera l'enseignement de miteny ny olona hoe alao ilamina mongolelona fa avy any amin'ny tompony any iza fa le tompony ngiara Vatomanga ary mivoaka trano feo monsieur le président monsieur le premier ministre hoe avy any amin'ny Vatomanga ty feo ty hoe misy vola nampiakarana tao nampiakaranao monsieur le président ary misy vola koa nalananao enao maloto monsieur le président monsieur le premier ministre engany anareo mirala tsy ao azy fotoana zao nadiovana ny firenena mahanitra ny vahoaka malagasy ny asanay ny fianarana nataonay alokalofana kolikoly alokalofana association de malfaiteurs ho an'ny tandazana manaraka zany je veux parler pour la communauté internationale je remercie spécialement à son excellence le nonce apostolique à monsieur le colonel attaché de défense à l'ambassade de France le jour de mon évasion de ma garde à vue messieurs les ambassadeurs, plus précisément monsieur le doyen des ambassadeurs, son excellence ambassadeur des Comores, si vous voyez cette publication, je vous déclare aujourd'hui qu'il y a une association de malfaiteurs, une association de corruption de haut niveau qui se passe dans notre pays en dirigeant avec impunité le pays dans tous les domaines, les finances, surtout. Je vous déclare de prendre des mesures et de protéger les vulnérables, la population qui vit dans la pauvreté. Je vous déclare que je porte plainte contre le monsieur Mamra Vatomanga, PDG de l'association Sodiat, et tous ses complices éventuels devant le tribunal, que je demande à être balayé des magistrats corrompus au niveau du pôle anticorruption et du tribunal de première instance. Notre pays est gouverné sous l'ombre de M. Mamra Vatomanga, qui ne fait que de corrompre, faire des corruptions, trafic d'influence, concussion, acquisition des biens illicites, élimination physique.
ho any tanindrazana